La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni Fampalalambauvao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambauvao. Androany nataony lanonana fametrahana ny samboadin'ireo loholon'ny Madagasikara teny amin'ny lapananosikely izay nitronon'ireo solontenan'ny androm-panjakana ambony sy minisitra vitsivitsy. Maro ny adidy miandry an'ireo loholona sy ny antemeran-dolona ho ny filohan'ity androm-panjakana ity. Tafakatra 7,500 alina ireo inscription multiple nandraisana fepetra nandritry ny fanavaozana isa-taona ny lisam-pifidianana 7 roapolo sy 2 na izany aza tsy foana tanteraka ny tsy fahatombanana ao anatin'ny lisam-pifidianana eto Madagasikara hatreto noho ny fomba fiasa. Mirosy ny asa fanamboaran-dalana amin'ireo commune misy 3 ao anatin'ny distrikana Arivomamo izay tanterahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vavety. Isan'izany fanamboarana ny lalam-paritra ao amin'ity distrika ity, eo ihany koa fanatsarana ny lalana ao an-tampon-tanàna Arivomamo. Aina ho nisy nanodina ny tambo-karaman'ireo mpiasan'ny fahasalamana miisa 4,000 ho ny sedekan'ny paramètre tamin'ity androany ity. Manoloana ny tsy fisian'ny vahaolana eo amin'izy ireo sy ny ministeran'ny fahasalamana manambara ny hitokona ny paramètre manerana ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena any Tripoli any avaratry Liban. Ireo trano fonenan'ny mpanao politika amperinasa indray no kendren'ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny fanoherana ny couvre-feu any an-toerana. Olona 12 no naratra mafy omaly ary 5 nahiditra hopitaly. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity dia androany no nataony lanonana fametrahana ny samboadin'ireo loholon'ny Madagasikara teny amin'ny lapananosikely izay nitronon'ireo solontenan'ny androm-panjakana ambony sy minisitra vitsivitsy. Maro ny adidy miandry an'ireo loholona sy ny antenemeran-dolona ho ny filohan'ity androm-panjakana ity. Nilarana Evison. Tanteraka araka ny lalàna ny fametrahana ny samboadin'ireo loholon'ny Madagasikara miisa 20 teny amin'ny lapananosikely androany. Niroso tamin'ny fanomezan-toky ihany koa ireo loholona nandritra io lanonana io. Ny samboady natolotra no marika hita-maso ny adidy miandry an'ireo loholona hoy ny filohan'ny antenemeran-doholona. Ny olona Madagasikara rehetra voafidy ka ny andraikitra miandry azy ireo zany dia mazava ho azy fa andraikitra goavana dia goavana tokoa. Satria dia tsy maintsy izy ireo hijery fotony ireo olana rehetra manerana ny nosy tsy maintsy ihany koa izy ireo anara-maso ny asan'ny gouvernemanta izay misy fomba maro ahafahana manao zany fanara-maso izany ary misy ihany koa ny fanomezana tolo-kevitra ny membre ny gouvernemanta tolo-kevitra izay miainga avy amin'ireo problema ifotony. Omaly nisy ny journée bloquée nanamafisana tamin'ireo loholona rehetra ny adidy amanandraikitra sy ny fomba fiasa mifandraika indrindra amin'ny lalam-pandrenana izay tsy maintsy tanterahana eny amin'ireo vondrom-paritra itsinjara-pahefana. Misy ihany koa zany izay tsy maintsy atao ary tanterahana ny fionana amin'ireo fikambanana ny mpandraraha, fikambanana ireo mpisehatra ara-tsosialy anisan'ny adidy goavana izay miandry ny olom-boafidy zany ary misy moa ny mission diplomatique miandry ny sénateur tsy maintsy ifandray izy ireo amin'ny maso ivo avy any ivelany amin'ireo partenaire technique financier avy any ivelany amin'ireo mpisehatra ONG avy any ivelany zay le atao hoe mission diplomatique izay mipetraka amin'ireo sénateur ireo
dia io zany ny tena namafisina. Tonga nanatrika ny lanonana ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ny solotena ny androm-panjakana ambony sy minisitra vitsivitsy. Ambaranay ary famifana izao lanonana manetiketrika izao nametrahana ny samboady tamin'ny reto loolona Madagasikara. Saotra tompolahy makasitraka festival. Tafakatra 7,900 mahery ireo inscription multiple nandraisana fepetra nandritra ny fanavaozana isa-taona ny lisy mpividianana 7 roapolo sy 2 na izany aza tsy foana tanteraka ny tsy fantombanana anatin'ny lisy mpividianana eto Madagasikara atreto Ivry-Richard. Mbola lavitra ny ezaka andrasana amin'ny seni mahakasika ny fanatsarana ny lisy mpividianana. Isan'ny ilaina fitsirihana manokana ny anarana miverina sy ny kara-panondro mitovy laharana. Raha ny vokatra azo momba ny fanavaozana isan-taona lisy mpividianana farany teo. Mandidina ny ray tsy latsaka ny anarana miverina tsikaritra anaty lisy mpividianana izay efa nandraisana fepetra avy hatrany. 97 371 na 1,7 sy 307 no isan'ireo le inscription multiple zay natao zany ny famafana azy. Zay zany mahakasika ny doublon. Zay tsy midika kory hoe foana tanteraka ny doublon amintsika amin'ny teny zao satria ny mahatonga ny doublon dia ilay système zany le fomba fandrafetantsika ny lisy mpividianana mihitsy. Makany amin'ny fokotany ny sambatan'olona misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpividianana mety tsy ho voafafa ny teo aloha nefa izy ny findramonina dia misoratra indray any amin'ny toeran-kafa. Dia zay zany anisan'ny antony lehibe mahatonga le doublon. Tafiakatra 4,770 sy 4 ihany koa ny kara-panondro mitovy laharana tsikaritra nandritra ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpividianana farany. Ary nandraisana fepetra manokana ihany koa. Na maro aza ny resabe voizina anatin'izay, indrindra ny mahakasika ny tatitra nataony ny komisiona misahana ny lisy mpividianana. Teo anivony anteny meran-doolona teo aloha. Na mafisiny teo anivony seni androany fa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fividianana ny tsy fahatombanana mahakasika izay. Ny momba ny enquête parlementaire ny nataon'ny seni dia nanome lay voamira ny antota taratasy rehetra zay notadiavin'ny zareo ary ilain'ny zareo amin'le enquête parlementaire ary nalefa tany amin'ny io le voamira teo anivony anteny meran-doolona teo aloha io zany zay. Everinay ato amin'ny seni zany fa vitanay zay andraikitra tokony notakina taminay tamin'ny enquête parlementaire tamin'ny fanomezana ny antotan-kevitra rehetra teo ampelantanana na hahafahanay miteny fa misy io le doublon io misy ny fiotiviny ny laharan'ny kara-panondro fa na izany tsy zany tsy misy fiantraikany tamin'ny vokatry ny fifidianana zay ny tanterahintsika teto Madagasikara kory reo. Androany no nanao ny tatitra tetsy amin'ny foibe toerany alarobia mahakasika ny asa vita ny taona 2022. Ny voamera-pirenena mahaleo teny amin'sahana ny fividianana. Fotoana izay nandrosoany tolo-kevitra ho fanatsarana ny asa momba ny raharaham-pividianana eto Madagasikara ihany koa. Eny anivon'ny anteny mera-pirenena kosa indray dia angataka ny anangana voamiera mpanao famotorana mahakasika ny ilay raharaha volamena 770 kilao sy ny manodidina ny harena kibon-tany ny filohan'ny voamiera misahana ny izany. Tsy nahafa-po azy ireo ny fanadina efa nisy Henri Florian. Isan'ireo raharaha mahafampana tsy afaka ambavany maro indrindra fa ny mpanarabavao ankehitriny ny toy ny ilay raharaha volamena milanja 770 kilao izay avy eto Madagasikara sarona tatsy Afrika Atsimo. Nateo aza ny fampidirana amponja ireo olona maro sambihafa sy ny fanokafana fanadidina izay ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro tsy afa-po malona ireny ny avy ao anivony andeny mera-pirenena indrindra fa ny mpikambana eo anivony voamiera ny arena ankibon'ny tany sy ny loharano stratejika. Angataka ny hananganana ny voamiera mpanao famotorana mahakasika izany ny eo anivony anteny mera-pirenena. Ka eto moa manoloana an'izany ny tena koa dia angataka enquête parlementaire zany. Enquête parlementaire mikasika ny filière or rehetra satria fantatratsika fa misy mpandraharaha, misy mpitondra fanjakana, misy olon-tsotra voarohirohy ary misy aza voaosipotaka mikasika ny raharaha mbolamena eto amin'ny firenena.
ka zay no angatako tsara fantatsika fa zany enquête parlementaire zany tsy azo atao foana raha tsy misy olona ray mangataka anazy officiel mafilohany vomiera ny arenan-kibony tany ny tenako dia mangataka an'izay zay zao dia efa manapetraka zany taratasy fangatahana zany ny tenako amin'ny bureau maharitra zay angatahana amin'ny ramatoa filohana ny teneram-pirenena fa ny zava-dehibe ahafahantsika ahitana ny marina dia tsy ina zany fa fanaovana le enquête parlementaire. Araka ny lalàna miandry ny fotoam-pivoriana ara-potoan'ny anteny miera no angatahana fankatoavana eo anolohan'ny fivoriam-be azony be sy ny maro atrehana ny fananganana ity vao miera mpanao famotorana ity ka ny maro anisa no andray fanapahan-kevitra amin'izany mpikambana maromaro no andrafitra izany vao miera izany. Mba ahitana ny marina satria ny firafitra an'izany dia tsy resaka hoe olona ray na olona savidina na hoe fankatia atsika dia atsika andrafitra an'izany anao an'izany enquête parlementaire zany hoe membre an'izany zany ny hery politika rehetra misy ato amin'ny antenimiera-pirenena dia ho hita ao daholo ary ny président zany dia ny membre ny enquête parlementaire zay mandravina zany enquête parlementaire zany ireny olona rehetra reny zany dia ho hita ao daholo zany team zany tsy maintsy misy ao satria izy antoko politika misy anatin'ny ty antenimiera-pirenena ty misy koa zany ny GPR ary misy ny RD ka zay rehefa fantatra zany izy aby ny mandrafitra an'izany membre ny enquêteur anatin'izany dia mifidy filohany izy tsy voatery ny tenako mafilohany vomiera ny arenan-kibon-tany ny tenako hitantana an'izany fa zay tapaka ny be sy ny maro tapaka ny membre ao anatin'ny enquête parlementaire zany. Hojerena amin'izany raha ny fanazavana ny mahakasika ny fitrandrahana volamena ireo mpanangombokatra ary ny fitondrana azy sy ny orinasa izay mikirakira azy ho azo amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tamin'ny commune fionana district Ankazobe no nanatanteraka fambolekazo ny primature izany tary amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ity androany ity andraisana fepetra ireo mpandoro tanety mampirongatra peste sy ny fiovaovany toetry ny andro ho ny prime ministre Gaëtan Andriatsala. Miankina betsaka amin'ny hazo ny toe-karena malagasy indrindra ireo orinasa mpamokatra eto amintsika hoy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement nandritra ny fambolekazo ny tanterahina teny amin'ny commune fionana district Ankazobe faritra Analamanga androany. Maro ireo orinasa mbola mampiasa hazo ahafahana mamokatra. Mbola tsy manana usine maro atsika manao zany contreplaqué zany manao hazo amin'ny nafanaka amin'ny alalan'ny zavatra hafa na matériau hafa. Mbola betsaka ny usine eto amintsika mampiasa hazo amin'ny fampidinana azy any amin'ny chaudière sns. Midika zany fa betsaka ny tsindry eo amin'izany tontolo iainana zany. Raha tsy mety tsika lalana zany reny orinasa reny dia tsy afaka miasa izy reny mamokatra zavatra hafa. Kanefa kosa apetraka atsika ho lara-pahamehana ny mba ahafahany reny orinasa reny miditra ao anatin'ny atao hoe transition énergétique zany hoe mampiasa teknôlôjia vaovao izy. Manoloana izany tsy maintsy lanjalanjaina ny lafin'ny toe-karena sy ny tontolo iainana. Jerena manokana ihany koa ny lafin'ny fahasalamana vokatry ny toron-tanety. Ny toron-tanety izay isan'ny mahasarotra ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiparitahan'ny valanaretina peste. Anatin'ny atao hoe triangle ny toerana tana peste eto Madagasikara ity Ankazobe ity. Tsotra ny antony rehefa mainy tanety mainy tendrombohitra dia mandeheza moa ny voalavo miditra anantanàna ny voalavo ary zay no mahatonga ny faritra Sofia ny faritra eto Ankazobe sy manodidina ary ny any Amonimania no tafiditra anatin'izany triangle ny peste zany eto Madagasikara dia ny zavatra tovizan'izy rehetrarehetra dia io toro tanety io.
tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana ny amin'ny tokony andrakofana ala indray ny firenena malagasy ny fambolena azo. Tafiditra ihany koa anatin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay efa hita sy tsikaritra manerana ny nosy ankehitriny. Tsy tokony hijanona amin'ny fambolena fotsiny ihany, tsy maintsy ary tokony aray maso izy ireny ahafana mampiakatra ny taham-pahaveloman'ny hazo novolena. Manameloka ny herisetra sy famonoana olona tahaka ny seho tany Besakay Ambatondrazaka ireo teknisiana ny rano sy ala ary manainga ny vahoaka malagasy rehetra hiasa sy hitoetra ao ambany lalàna. Gaito Andriantsila. Taoriany Zavanitranga niteraka famoizana ain'olona tamin'ny fanatanterahana iraka ara-panjakana tao Mandany Vatsy, komuna Tanambao Besakay Ambatondrazaka, nanao fanambarana ny teknisian'ny rano sy ala mivondrona ao amin'ny Corps des Eaux et Forêts. Manameloka amin'ny herin'ny rehetra ny herisetra sy ny famonon'olona toy izay niseho tamin'ny mpiasan'ny rano sy ala eo am-panatanterahana ny asany amin'ny fiarovana ny ala na avieza no eviany izany. Tsindriny mafy fa misy ny sata manokana sy lalàna amin'ny feny fitantanana ny rano sy ala ary ny loharanokarena voajanahary ao aminy ary tsy maintsy akatoavin'ny olona rehetra izany satria tany-tandalàna i Madagasikara. Ny teknisian'ny rano sy ny ala no voatokana hanatanteraka ny fampiarana ireo lalàna manan-kery rehetra momba izany fitantanan'ny ala sy ny loharanokarena voajanahary ao anatin'izany. Ny anatra manokana nandritry ny taona maro momba n'izany izahay ary manana ny fahaiza-manao ihany koa izay mahasarotiny anay. Miantony mpitondra fanjakana ihany koa izy ireo hanome sehatra sy rafitra mazava ahafana manatanteraka ny tsakany sy andavany ny asany. Tsy ekenay ary tsy ho ekenay intsony ny fanaovana tsindry aminay teknisian'ny rano sy ny ala eo am-panatanterahana ny asanay satria misy lalàna mifehy izany. Mitodika sy manaitra ny fitondram-panjakana hanome sehatra sy rafitra mazava tsara ahafahanay teknisian'ny rano sy ala mivondrona ato amin'ny Corps des Eaux et Forêts eto amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Manatanteraka ny asa nomena endreketanay hahatratrarana ny vina Madagasikara rakotrala. Manoloana ny tsy fahampian'ny fitaovana hoenti-manana eo am-pelatananay dia manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny Corps des Eaux et Forêts mba hijery akaiky ny olana ara-pitaovana sedrain'ny teknisian'ny rano sy ala amin'ny fanatanterahana ny asany toy ny basy araky ny lalàna. Manainga ny vahoaka malagasy rehetra hiasa sy toetra eo ambany lalàna manan-kery ireto teknisian'ny ala ireto, tsy misy ambony lalàna hoy izy ireo. Lafa vao hafa kosa indray dia amin'ny miroso ny asa fanamboaran-dalana amin'ireo komuna telo ao anatin'ny distrikana Rivomamo izay tanterahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Isan'izany ny fanamboarana ny lalam-paritra fa eo ihany koa ny fanatsarana ny lalana ao an-tampon-tanàna Rivomamo. Abrahama Nandriamana. Komuna miisa telo ao anatin'ny distrikany Rivomamo ankehitriny no misitraka ny asa fanamboaran-dalana izay tanterahan'ny eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Androany nidina hifotony ny jeriny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny lalam-paritra izay mirefy 730 kilometatra mampitoy ny tanàna Rivomamo, mihazo ny tanàna Alakamisy kely sy Manalalondo ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera. Nojerena nandritra izany ny fandrosoan'ny asa, eo ihany koa ny fitondrana vahaolana mikasika ireo olana sedrainy amin'ny fanamboarana ny lalana. Ny asa moa zany efa nanomboka tamin'ny volana Desambra dia efa mandroso ny asa. Na eo aza ny orana satria eo anatin'ny fahavaratsika hitatsika ary mijeresika teo zany efa manomboka tsara ny asa. Ny asa atao moa zany dia misy karazany anankitelo. Eo zany ny resaka fanamboarana terrassement. Ny faharoa misy nataontsika hoe MS mipetraka eo amboniny. Dia misy ihany koa zany ampahatalana izay asitsika pavé. Ary ny fahatelo moa zany hoe misy andreo daloa sy ny fossé maçonné zany izay amboarintsika amin'ny lalana-ty. Fivezivezen'ny olona zany azo atao ihany. Fa io moa ndresahana zay anisan'ny antony ty zany hoe tokony apetaka les barrières de pluie dia le sakana tsy ahafahan'ny camion surtout zany le poids lourd sy ny véhicule 4x4 zany mivezivezy rehefa avy milatsaka ny orana. Ahafahantsika zany mitandro ilay asa vita aloha zany. Antenaina ho vita tao anatin'ny 3 volana ny asa fanamboarana ity lalam-paritra ity raha nambaran'ny tompona andraikitra vokatry ny fisian'ny orana. Ankoatra izay
Sivifolo isanjato ny asa fanatsarana ny lalana 9 kilometatra ao an-tampon-tanànan'Anarivo ny Mamo ankehitriny no efa vita. Ny asa natao teto Anarivomamy zany ary eo am-dalam-panamboarana ny entreprise dia fanatsarana ireo lalana. Entretien moa zany ny tena marina. Ahitana izany zany tary an-tampon-tanàna tary fanaovana enrobé an'ireo lalana izay vakivaky siny. Dia mazava ho azy moa zany tonga eto amin'ny toerantsika dia entindray zany dia pavé mihitsy vaovao ty lalana ity namboarina izay mirefy eo amin'ny 280 mètres linéaires zany ty pavé ty. Ty zany lalan-tany ty teto taloha dia nasitsika pavé miaraka amin'ny fossé maçonné zany io amin'ny sisiny io anamafisana ny lalana zany zay zava-ataontsika eto zay. Ankilan'izay, izy ny fepetra ho raisin'ny eo anivon'ny commune Arivon'ny Mamo amin'ny fanaraha-maso ny fikojakojana ny lalana vita fanamboarana raha ny fanazavana. Isy ny fepetra fa ho raisin'ny commune zany mikasika an'izay fa io teo ihany moa zany ny anatanterahana izay zavatra zay satria ny foto-drafa raha fanjakana ohatr'izao dia tokony tsy ho simba na avela ho potika fotsiny eo fa tsy maintsy avela hipetraka amin'ny nandraisana azy tamin'ny voalohany foana ny tokony hipetrahany eo. Lalana zany dia lalan-tany izay tena mampijaly vahoaka mihitsy mandeha tamin'ity. Betsaka ny mpianatra mandalo amin'ity betsaka ireo tratran'ny mitondra vokatra. Dia eo zany le lalana tena ratsy ary betsaka ny mijerazera ny mpianatra tamin'ity tamin'ny fotoan'androny. Izao izy vita tsara misaotra ny fitondram-panjakana nanantanteraka ny fijerena ty fotony lalana ohatran'izao. Tsy ahivina tamin'ny alalan'ny Fonroutier no nahafahana namatsina natanteraka ireto asa fanamboarana sy fanatsarana ny lalana ao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo ireto. Mitaky sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fivibama isoroana ny krizy hafa indray ankoatra ny Covid-19 ankehitriny. Hatramin'izao raha ny fanazavana 30 isanjaton'ny orinasa mpikambana no mikatona tanteraka noho izay krizy ny Covid-19 izay ionasay. Manahy ny mety sy ny korontana eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana ny toedrara politika misy ankehitriny ny fivondrona ny mpandrara malagasy na ny fivibama. Manoloana izany miantso ny fampiteniana eo amin'ny hery politika mifanandrana izy ireo. Tena latsaka terena amin'ny firenena, olana ara-tsosialy, dia raha antsika miaina, mahita, ny olona te-karena, izay iainan'ny orinasa. Kanefa hitantsika fa manahirana kely ny rivotra politika amin'izao fotoan'izao, zahay mpandrara anatin'ny vondrona ara-toe-karena tompoko dia milaza mazava mihitsy fa tsy mila korotana ary tsy mila fanakorotana n'ity firenena ity amin'izao olana azo hoe lalovan'ny firenena izao fa izao indrindra no tokony hanehoana amin'ny mahasamy malagasy amin'ilay firaisakiny. Ka dikan'izay zany tokony mba asiana ny fitoniana ara-politika kanefa ety andanin'izay koa ny mpitondra fanjakana amin'ny fahitanay azy tokony anana fanetretena ihany koa mba haiaino. Ankoatra izay vokatry ny krizy nateraky ny Covid-19 teto Madagasikara, ny 30 isanjaton'ny orinasa mpikambana amin'ny fivibama no mbola mikatona tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny 70 isanjato tena sahirana ary mikatona. Amin'izao tsika amin'ny teny izao ny 30 tena mbola tsy tafarana. Zany hoe tena mikatona. Zany en cessation d'activité moa zany ny filaza azy. Rovina ny sokatra dia tsisy malala satria voalohany indrindra eo ny lafin'ny resaka arabola izay tena tsy ampy. Ary io moa ny efa nangatahana foana hatramin'izay hoe tokony ho jerevana ny fanampiana arabola ny orinasa. Indrindra fa ny orinasa madinika salatsalany izay malagasy daholo misehatra ao anatin'izy io. Apetraka le hoe paikady amin'ny amehana na le hoe plan de multisectoriel d'urgence izay koa mba maniry koa mba handray anjara ao anatin'ny fanankalozan-kevitra amin'iny plan multisectoriel d'urgence iny. Tsy ahivina orinasa manodidina ny 5,000 no mikambana ao anatin'ny fivondrona ny mpandrara malagasy ankehitriny. Androany nampahafantarina ireo mpikambana ny fisiany tambazotra tserasera arabaritra lehibe na ny plateforme numérique ahafahan'ireo samy mpandrara mifanampy amin'ny fampiotenana ny orinasa. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny olona ny paramed eo ihany koa momba ny vary tsinjo rehefa avy vary.
Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miditra amin'ny tapany faharoany vaovao isika. Ahina ho nisy nanodina ny tambo-karama ireo mpiasan'ny fahasalamana misa 8 sy ray alina ho ny syndicat-ny paramède tamin'ny ity androany ity. Mahalona ny tsy fisian'ny vahaolana eo amin'izy ireo sy ny ministeran'ny fahasalamana manambana itokona ny paramède manerana ny nosiona zay. Mitoetra ny fitakiany eo anivon'ny syndicat-ny paramède ny amin'ny andoavan'ny ministeran'ny fahasalamana ny tambo-karaman'izy ireo ny taona 2020 tamin'ny fiatrehana ny Covid-19. Nanantona teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ny mpanao gazety nangata-panazavana nanoloana izany saingy tsy nisy tompon'andraikitra azo. Ary ity fanazavana ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamana ity no nomeny teo anivon'ny serasera nyity ministera ity ny volana desambra teo izay miresaka momba ny tambo-karama izay voalaza fa efa voaloha. Dia nazo ndamin'ny ity Covid avokoa ny mpiasan'ny fahasalamana na dokotera, na paramède, na administratif, na ny agent d'appui izay nandray an-tananareo marary voan'ny Covid mitoetra sy ny tsaboana teny amin'ny hopitaly. Izany fotoana izany dia tamin'ny fotoana nisiny reny pic épidémique ireny. Isan'ireo nahazo ndamin'ny ity koa ny mpiasan'ny fahasalamana izay niasa an-tsitrapo teo amin'ny CMC Village Voara sy ny CTC Ivato. Misy profo izany satria izay rehetra nazo andamin'ny ity dia nanasony fiche de paiement avokoa satria izany ny profo amin'ny lafiny ara-administrative momba ny fandoavana vola. Fanazavana izay diso tanteraka ho ny filohan'ny syndicat-ny paramède izay mamitahiraka any amin'ny faritra azo tamin'ny antso Antarby. Mahakasika ny filazan'ny sekretera jeneraly ministera fa hoe efa nahazo tambo-karama ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra dia marianay arisianay fa somary navelively ny filazana. Ny fizarana prime no nisy indraindray tamin'ireny atao hoe toerana mandalovan'ny président na toerana vitsivitsy dia izay tsy mampitovy an'ilay zavatra resahana satria afangaron'ny ministera ary izay no every ho anaro-tsaromana ny tsy fandraisana ndraiky izay ataony zareo satria zay mieritreritra miaya zay fa nisy fanodikodonam-bola ihany koa tao fanampin'ilay hoe tsy nizara dia lazaina fa efa nizaraina prime ka raha misy dia misy 4,000 rabe indrindra mba nandray an'izany prime izany ary ny azo ary taony misy nandray 10,000 ariary taony misy nandray 9,000 ariary. Efa maro ny fampidiniana teo amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny syndicat-ny paramède saingy tsy nisy vahaolana naroso manoloana ny fitakiana ka mety afara amin'ny fitokonana raha ny fanazavana. Ny fifampidiniana dia mampiantso fifampidiniana tokoa ny ministera amin'izao fotoana izao ary tsy mandaha an'izany fifampidiniana izany izay. Ny zavatra nisy kosa nefa dia marianay fa fandirarana sy fandrebirebena aloha hatreto ilay fifampidiniana fa tsy misy vahaolana mihitsy makasika an'io andamin'ny tea sy ny fitakiana ataonay paramède eo. Dikan'izany dia ataoko hoe iroso amin'ny hetsika mahery vaika kokoa ny paramède raha toka mbola miziriziry tsy miaina sy tsy mamaha olana ny ministera.
heverinay fa zany mihitsy nytonony hoe vao mainka mampirisika anay iroso any amina fitokonana angamba no tanjo amin'zareo. Andrasana manoloana izany ny fanazavana avy amin'ny ministerany fahasalamana amin'izay ayafa notokodinana ny indemnité de réquisition nambara ny filohan'ny syndicat ny paramède izay. Manamaivana ny fahasahiranana ny fisian'ny varitsinjo rano nambaran'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana nanomboka androany fivarotana izany teto Antananarivo ary intelo isan-kerinandro ny fivarotana azy ny larana evisa. Androany no nanomboka ny fizarana ireo varitsinjo ary efa miroso amin'izany ireo fonkontany. Raha ny lamina napetraka, firanao vary 5 kilao ihany no azon'ny tokantrano iray vidinina ka 500 ariary ny iray kilao. Amin'ireo toerana manao ny fizarana, efa misy ny lamina napetraka ampirindra ny fizarana. Ny fanaraha-masa ataonay moa zany dia manana voamera fandriampahalemana zany zay anankiroa mandamina n'ilay olona miditra nampidirina tsy telotelo zany ilay izy. Dia ny carnet pokotany aloha zany iny ny tena voalohany indrindra namarina anazy hoe efa nandalo teto ty olona ty dia tsy tokony azotsana izy fa amin'ny fividianana amin'ny manaraka indray satria voalaza hoe alatsinainy alarobia dia zoma zany ny ivarotana an'ilay vary tsinjo. Nisan'ny ménage eto amin'ny fokotaniko zany amin'izao dia any amin'ny 2685 ano any ny isan'ny ménage. Ny vary tsinjo aloha zany zao dia 20 kitapo. Dia ilay izy moa zany tampoka androany dia niezaka ihany zay nanao fanetana nanerana amin'ny fokotany amin'ny alalan'ireo voamera social dia efa manomboka tonga tsikelikely ihany aloha ilay olona. Razafy mamonjy Leonie Victorine. Nizotra ampilaminana ny fizarana ny vary ho an'ity fokotany iray nanaovana fanadihadiana ity. Mama amin'ny ampahan'ny fahasahiranan'ny vahoaka ny fisian'ny varitsinjo hoy izy ireo. Tsy nanakana ny maro ankila ny famerana izany ho 5 kilao isaky ny tokantrano. Lahatra satria zarazany varimeramory raha ty vary izany lahatra aloha zany. Tena mamaolana mihitsy aloha fa teo fa mividy valinjato. Fa mividy valinjato no tapaka ny vary dia efa zararana dia maolana zany izy aloha. Za? Anao raha koty merina zazay. Mama aloha mama olana mihitsy ty vary ty. Ary mba mifahefamividinay madinika mba manamaivana mifahefamividinay ferana 5 kilao le izy. Zay rehefa miaina tamin'izany hoe 400 grama isaky ny carnet tamin'ny fianakaviana tamin'ny fitondrana teo aloha zay tsy ho tenenina fa be ny malala raha miara-miaina taminay tamin'izany vanim-potoana izany. Toerana maro teto Antananarivo no niroso tamin'ny fivarotana ny vary androany. Ohatra amin'izany ny teny Isotry, Andotapenaka, Manaritsoa, Antohomadinika, Soarano, Isoraka, Ambalavao Isotry sy ny maro hafa. Taorina ny fanaovana lalana fanadiovana kanala sy lakandrano miroso amin'ny tetikasa madinika eny amin'ny boriboritany ny commune Antananarivo amin'ny izao fotoana izao. Ireo fotodrafitrasana angatan'ny mponina nandritry ny fidinana ifotony izay nataon'ny ben'ny tanàna no atao laharam-pahamehana eto Andriatsila. Efa samy nanolotra fotodrafitrasa nampitarainan'ny mponina ka tsy maintsy amboarina avokoa ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Taoriny ny fanaovana ny lalana, fanadiovana ny kanala sy lakandrano miroso amin'ny famaliana ny etaetan'ny mponina ny commune amin'izao fotoana ka ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahadimy no nanomboana azy. Misy ireo fotodrafitrasa tamin'ny andron'ny fampielezan-kevitra dia misy ireo fotodrafitrasa natolotry ny olona zany nangatahany olona teny toerana tamin'ny fotoana andalovan'ny ben'ny tanàna tamin'ireny fotoanandro reny dia ireny no lasa velorano tateoriana dia ao anatin'ireny velorano ireny zany no akanay ny fotodrafitrasa tsiraray. Nefa koa amin'izao fotoana izao misy ihany koa ny fakana ireo fotodrafitrasa izay iarahan'ny délégué miara-miasa amin'ny président fokotany, chef fokotany dia ireny koa anisan'ny fotodrafitrasa tonga aty aminay. Amin'ny alalan'ny asa tagna maro no anatanterahana ny asa rehetra ka ny commune no miantoka ny karama sy ny fitaovana ampiasaina amin'izany. Ny tena antoko isian'ity tetikasa madinika ity dia hoe fanatsarana ny any anatin'ny tanàna anankiray fanamboarana ireny fotodrafitrasa
nefa koa fanomezana asa ho an'ireo olona izay marefo nefa mila asa ivelomana isan'andro. Mbola hitoy amin'ny boriboritany hafa ny fanamboarana tetikasa hoy ny tompona andraikitra. Tsy maintsy tanterana avokoa ireo nampanantenaina ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana. Ankilan'izay, angatana ny rehetra samy anaja ireny fotodrafitrasa sy ny fananana iombonana ireny, indrindra amin'izao fotoana fiavian'ny orana izao, ka tsy hisy intsony ireo maratra vokatry ny faratsiany lalakely na ireny tetezana eny anelakelan-trano ireny. No tanterahana androany teny amin'ny chapelle militaire Betongolo ny fitaom-pivavahana ny raisam-pinoana hitondrana ambavaka ny mpitandro ny filaminana amin'ireo adidy miandry azy ireo amin'ity taona ity. Fotoana ihany koa nanamafisana ny fifandraisana fanampanazavana. Ny firalahiana sahala amin'izao dia ahitana taratra fa kambana tokoa ny mpitandro ny filaminana ary mijoro toy ny prala atao amin'ny fitandro sy ny fanjakana. Ary ity moa ny taona vaovao taona 2024 dia fantatsika fa nanahirana antsika ihany koa ny taona lasa tao dia rary ny sisiny raha manomboka n'izany taona zany amin'ny fitaom-pivavahana mila n'izany hery izany tsika mila mitafy an'izany finoana zany ihany koa tsika ahafahana manatsara sy mitondra ny andraikitra rehetrarehetra izay akinina amintsika ho fiarovana ny hain'ny vahoaka sy ny fananana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny tokotany ORTM anosy ny hetsika betoa eky entina ampahafantarana ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao mampiavaka ny faritra Androy. Kaitao Andriatsina. Betoa eky io no iantsona ny hetsika fampahafantarana ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao mampiavaka ny faritra Androy izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny tokotany be ny ORTM anosy. Iray ihany sika izay mitanjona tiana ho tratrarina ka anatanana ny rehetra hamantatra ny fomba, ny fiaina, ny sakafo, ny fitafy sy ny taovolo, ny mozika sy ny kanto, ahafantarana ny faritra izay aharitra roa andro. Ko satria izahay avy any Androy no nanombohana ny hetsika dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana manao hoe kisenjasenja ve, haitsaitra ve, ny vali ny tompoko dia aleo ambara eto ho retany ho rendanitra fa aminay avy any Androy dia hafatra mavesa-danja sy gn'alo fort sy fitiavan-dehibe asehon'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta ny faritra Androy izao. Manan-karena kolotsaina sy fomba amam-panao maro ny malagasy ary samy manana ny mampiavaka azy avokoa ny faritra tsirairay avy. Mbola hitoy araka izany ny fampahafantarana, fanomboana ihany ny an'ny faritra Androy. Maimaimpoana ny fidirana sy ny fitsidiana ireo trano eva, anaovana fampiratiana androany sy rampitso. Trangam-piarahamonina kosa indray dia trano iray no mainy ariva teo teny 67 hectare atsimo. Court-circuit no nitarika ny firehetana ka may vokatra zany ny entana rehetra tao an-trano. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny aina nafoy. Mirana Ermanzaka. Tsy nisy noraisana ny entana atao amin'ity tokantrano iray teny amin'ny faritra ny 17 hektara atsimo ny ariva teo vokatra ny fahamaizan'ny trano. Raha nambaran'ny tompotrano, court-circuit no nahatonga ny firehetana ary nisy olona atao tokantrano ka aingana ny fandraisana andraikitra na ahafahana ny soroka ny fitaran'ny afo tamin'ireo trano manodidina. Izao efa mampamona ny afo isika. Voafeny ny afo voafeny malaky satria tsy nita tamin'ireo trano manodidina. Izany aza nefa dia betsaka ny fahasimbana ato anatin'ity trano ity. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny aina afo. Ilaina hatrany fahamailon'ny tsirairay amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao, isoroana ny loza maro samihafa mety hitranga. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Tripoli any avaratry Liban. Ireo trano fonena ny mpanao politika amperinasa indray ny kendren'ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny fanoherana ny couvre-feu any an-toerana. Olona roa amin'ny zato no naratra mafy omaly ary 5 nahiditra hôpitaly fanadina. Andro faefatra ho an'ny fihetsiketsehana ao Tripoli avaratry Liban, ireo trano ny mpanao politika sy ireo biro-mpanjakana indray no lasibatra ny mpanao fihetsiketsehana. Ho fanoherana ny fipetra noraisana mahakasika ny ady atao amin'ny fiparitahany valanaretina COVID-19.
vahoaka feno atezerana no nivory teo alohan'ny trano fonenan'ireo mpanao politika manan-kery tao Tripoli. Raikitra nilitra izany ny fandorona kodiarana sy ireo fako isan-karazany ho fanehoan'ny vahoaka ny fahatezerana sy ny alahelony. Nakoatra ireo, nanipy cocktail molotov ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny lapan'ny tanàna ka niteraka hain-trano mahery vaika. I Tripoli, izay tanàna faharoa any Liban ary iray amin'ireo mahantra indrindra amin'ny firenena, no niseho ny hatramin'ny alatsinainy teo ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana totry ny fameperana ara-pahasalamana sy ny krizy ara-toekarena izay mialalina hatramin'izao fotoana izao. Ny antsasaky ny mponina ao aminy izay miaina ambany tsipiky ny fahantrahana ary ity tanàna iray itsy dia iray amin'ireo ivony fihetsiketsehana ho fanoherana mbola tsy nisy toy izao nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2010. Farany ny fifandonana hatramin'ny omaly teo anelanelan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana izay naharatrana olona 200 farafahakeliny ka 10 amin'ireo no nahiditra hôpitaly Vonjomaika rano ny fanambarana nataony vokovokomena any Liban. Zay mamara vaovao tamin'ity androany ity ankasiana ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha no teu ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.